Isan'ireo singa tsy afa-miala amin'ny filana andavanandro ny zanak'olombelona ny sira. Amin'ny ankapobeny dia ny sakafo ny tena ampiasana azy. Tahaka ity ramatopana hotely ity zao dia ampiasany sira avokoa ny laoka rehetra andrahoiny eto. Ampiasaina sira daholo zany aloha le laoka. Laoka jiaby. Dia fanitsahana sira. Raha ohatra hoe manano trondro zao dia tsy tonga dia araraka voalohany miaraka amin'ilay trondro ao ambulany zany le sira. Fa andrahoina kelikely aloha zany le rano anasana azy iny rehefa avy sasana zany le trondro dia andrahoina aloha izy mba ho ritra iny rano iny dia araraka amin'izay ny sira. Iny zany hafa mihitsy le fandrahoina le trondro. Fa ny laoka rehetra zany mety raha hoe tonga dia arotsaka ao miaraka amin'ny sira izy na efa ho masaka na vao arotsaka mety daholo. Maro karazana ny sira misy eto amintsika. Saingy ny sira zana-drano, Diego, sira tany ary ireny sira misy ioda ireny tena hita eny an-tsena. 500 ariary ny iray kilao amin'ny sira zana-drano, 800 ariary kosa raha sira Diego. Samy ampiasain'olona avokoa na sira vaingany na sira vovony, fa ireny olona tsy afaka mihinana ioda ireny no tena mpanjifa ny sira tany. Tenenin zareo zany hoe sira tany zany le olona voan'ny tension tokony hihinana sira. Tsy izay ihany fa azo atao tsara ihany koa ny mitahiry zavatra tsy ho simba amin'ny alalan'ny fampiasana sira. Ny trondro izao ohatra dia afaka tehirizina elaela rehefa amainina ka asiana sira. Tseleka na 5 taona izy tsy miova. Fa raha hoe tsy mahazo hoe rano zay fa tsy tiany. Raha hoe na plasy tsara maikimaiky izy dia na 5 taona izy. Ahoana ny tsirony amin'izay? Ahoana ny tsirony? Ny tsirony tsy miova e. Mbola tsirony ihany. Betsaka araka izany ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana sira, fa ny fitandrovana ny fahadiovana no tokony tsy ho atao antsirambina mba hitondra fahasalamana ho an'ny vatana.